fitsidiam-paritra tany amin'ny toerana maro toy ny tanymandry tsara ny tao Antsoa ny tao Port Berger ary ny tao Befandriana ny pasteur Mayolla dia anatanteraka conférence goavana anazavana ny baiboly ara matematika araka ny fizika ihany koa eo anivon'ny foiben'ny apokalypsy etsy ambodiny sotry ho amin'ny androny rampitso manomboka amin'ny 7 ora maraina ny pasteur Mayolla tao raha tsika fanazavana miompana amin'izay. Tanàna telo lehibe tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny dia Antsoa, Befandriana ary Mandry Tsara no nanohizan'ny pasteur Mayolla ny fitetezam-paritra izay notanterahany amin'izao fotoana izao. Misy hatrany moa ny fitsenan'ireo mponina azy amin'ireny tanàna izay lalovany ireny. Raha ny tao Antsoa sy Befandriana manokana dia nisy ny fitsenana izay nataon'ireo mpomba sy ireo mpikatroka GFFM izay antokony hatsangan'ity pasteur ity ka nilazany fa efa tafitany ampon'ny malagasy rehetra ny hafatra izay entiny. Fa raha ny tao Mandry Tsara dia fandraisana makotrokotroka no nandraisan'ny vahoakan'ny Mandry Tsara any pasteur Mayolla ka vahoaka marobe no nanatrika ny conférence izay nitanterahany tany an-toerana. Nisy arak'izany fitaovam-bavahana lehibe izay nitanterahany fiangonana apokalypsy tany an-toerana ka nahatratra 700 ireo olona natao batisa tany an-toerana. Tao anatin'izao fandalovan'ny tao Mandry Tsara izao moa dia nisy ny fionany tamin'ireo manam-pahefanisana ambaratongany sy ireo mpandraharaha ekonomika tany an-toerana ary ireo sojabe ka nahazon'ity farany tsodrano avy amin'ireto ray aman-dreny be ao Mandry Tsara ireto. Nilaza moa ny pasteur Mayolla fa dia tena mavitrika tokoa ireo mpomba azy any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny. Nambarany ihany koa fa efa misy manerana ny komina rehetra manerana ny Madagasikara ny antoko GFFM sy ny birao fifandraisana aminy. Anatanteraka conférence lehibe eny amin'ny foibe apokalypsy eny ambodiny sotry ny pasteur Mayolla raha ampitso alahady 7 Desambra manomboka amin'ny 7 ora izay anazavany ny baiboly ara matematika, fizika ary siantifika.